mitony logité ary dia midra ny tapany faharoa isika miaraka amin'ny Francis Turbo manao ny ianao salama tsara fa misaotra fa miarabanao koa rija ary dia miarahaba anareo namana rehetra mpiara-miasa ato amin'ny Dreaming amin'izao alina izao dia miarahaba anareo mpijery ihany koa salama aby tompoko resaka ny fanatanjahantena isika misy ihany koa ny météo amin'ny endriny vaovao fitatsika kely eo amin'ny écran io fa zaho aloha miteniteny foana. Mbola tsy hitako moa ny patiny izay le fanatanjahantena ho resantsika rehefa avy eo zay fa anisan'ny tena nandona mihitsy ny tamin'ny maraina mbola nivaradatsaka tamiko ny fahainoana ny faharesen'ny Fosa Junior 4-1 tany a Ghana tamin'ny lalao ampaha-12 bisy misy ohatran'izay zay ty zavatra ty zay mbola ilako fanazavana ho any zay tena mahay azy tanteraka tsara mihitsy satria ny lalao savaranonando dia avy eo zay nitafakatra tamin'izay nanao ampaha-12 6e de finale dia avy eo zay nandresy tamin'io ndray tafakatra anisan'ny tafakatra tamin'io Fosa Junior manao ampaha-12 bisy ndray zay rehefa tafiakatra ampaha-20 zay vao miditra ao anatin'ilay poule rehefa avy eo araka ny fanazavan'ny mpahay azy any zay tsy tena mbola mazava loatra amiko fa dia herinandro vaovao moa ty misokatra eto amin'ity andro androany ty alatsinainy ny andro be dia be zavatra natao tamin'ny farany herinandro teo indrindra fa niaina natao anatin'ny lafiny politika satria dia nanao fanentanana ny tenako moa tamin'ny farany herinandro teo fanentanana hetsika natao nantoko anankiray tatsy amin'ny palais des sports teo fantatsika tsara mihitsy zany dia hoy aho hoe hafana ty propagande ty hafana ty propagande ty ary rehefa tena dinidiniko daholo ireo firesaky ny mpanao politika rehetrarehetra na ny andaniny na ny akilany na avy eo ambony na ny avy eto ambany mitovitovy ihany samy mieritreritra ny hanasoan'ity fireneny ity tsisy mbola niteny mihitsy hoe za dia eritreritra zay hanaratsy n'ity fireneny ity tsisy niteny zany ary tsisy mieritreritra n'izany mihitsy ary tsy misy mivako vava mihitsy hoe za dia ny fianakaviako ny tsonjoviko voalohany fa nitombotsoany daholo be nitombotsoa ambonin'ny firenena lasa ohatra niteny plia vava izy mandehandeha ho azy eny mivava ely izy kanefa rehefa tena jerenao ny fihetsika taon'ny olona za tsy miteny hoe le avatsy na le averoa io ohatra ny mampieritreritra zao ve tsy efa hitako film efa nandeha ity zao anao an'izao anitsy zao efa nanao anitsy anitsy mbola jereo fa mitovy ihany ny zavatra iseho tompoko dia eo tsika mahita izy hoy izay zoko be anankiray izay fa dia ho avy moa tao-pifidianana ty taona 2012 ity fa dia misy vaovao anankiroa somary mitana ny saina saiko tamin'ity farany herinandro ty dia teo moa le ny vovo-javatra izay nisy tany Arivo Mamo izay tsy fantatra hatramin'izao satria nalefa ty tany Arivo ty le vovoka io hodinihany tsy haiko institut pasteur sa ino tsy fantatra mbola tsy fantatra hatramin'izao ny valiny hoe inona tsara io vovoka io dia teo koa hoe fanafihana simika natao tany amin'ny atsinanana Ghouta oriental Ruta oriental tany atsinanan'ny Damasy any misy an'izy io any Syrie any zay tena mampikaikaiky an'izao tontolo zao hoe matetika mampiasa an'io fanafihana simika io ny fitondram-panjakana Syriana hoentina hiadiana amin'ireo mpanohitra resaka simika anankiroa izy io fa fanamarena kely amin'ny teny malagasy ny tiako tenenina vovoka zavatra le izy noho izany ny zavatra tokony ho tenenina dia vovo-javatra fa be dia be mpanao gazety ny teny vovon-javatra tsy vovon-javatra izy fa raha vovon-javatra izy dia misy zavatra anankiray ao dia mipetraka ao anaty vovo dia io vovo io no vovon-javatra zany hoe vovona zavatra tsy diso ny vovony hoe ity misy zavatra ka ity zavatra ity mizara telo ndraindray zao mety ranony ndraindray mety vongany ndraindray mety vovony mety eo ny vovony fa raha hoe ity zavatra ity no misy vovoka lasa vovoka vovoka io zavatra io lasa mpisolo tena tampisaka ny vovoky ny amin'ny fotoana io tsy diso ny vovony fa ny vovon'ny zavatra dia tsy fiteny fa vovoky ny zavatra no fiteny somary ampianarina antsika tsy diso ny vovony raha ohatra ka vovoka no tenareo tenena ka mpisolo tena tampisaka ny any amin'ny farany hoe vovoko vovonao vovony mety izy amin'izay fa ny vovoko ilay zavatra dia vovo-javatra no fiteny toy ny fitenenana foana ambenombeny hoe vovo-tsavony re no fiteny fa tsy vovo-tsavony tsy vovona izy fa lasa hoe vovo izy amin'io fotoana io noho izany dia miezaka tsika mba hiresadresaka amin'ny teny malagasy madio hiezaka ho fa na za zao anie dia miteniteny kitoto ndraindray fa mba teneniko nareo mba itsio rehefa mba diso andre efa lasa ny fahazaran-dratsy koa ny tena dia miteniteny foana ka dia andao fanisy re zay saotranao indrindra tamin'izay fanitsin'izay ary dia mbola hito ihany resadresantsika hiresaka ny fanatanjahantena ao anatin'ny resahana izay baolina kitra izay
Izany Andry Lalena Andriamasy misy razavin-jatovo ampahafantarina amintsika atao anatin'ny Ide Sport ho any andrano ny tokony ho sakafo sy ny tsy tokony ho sakafo ho an'ireo mpanao fanatanjahantena fa mialohan'izay mazava ho azy iresaka an'ireo vaovao ara-panatanjahantena isan-karazany izy anatin'izay ny faharesen'ny Fossa Junior efa natsidiky Francis teo misy ihany koa ny vokatry ny Challenge National Basket ary ny fanombohan'ny Coupe du Président eo amin'ny taranja basket hatrany. Nomontsany ny Adoana Sport ekipa Ganiana tamin'isa mavesatra enina no ray omaly ny Fossa Junior nandritra ny Lomandroso andingany ampaina amby folondalana ho amin'ny fedina amboaran'ny Confédération africaine. Raha araka ny tatitra nomeny tantely Vandriam mpanao gazety ny Jomina Mahajanga izay any an-toerana dia niaiky ny komisera ny lalao fa somary nitongilana ampitsara. Penalty telo be izao no azon'ny Ganiana ka tafiditra Adamson roa ary Momoniny fahatelo. Problème misy teo amin'ilay penalty mifanesesy angamba no tonga le match ohatsy ny angamba. Satria anao verina zany tsy maintsy courage zany zay. Tsy maintsy ezaka amin'izay tsatsiny herinana zay verina amin'ny ezy aty aminay resaka. Sofa efa natafiditra baolina iray isika talohan'ireo izay nisalan'ny Opoku teo amin'ny minitra fahasivy. Nisesina anampin'ny baolina avy teo i Opoku sy Adjey. Hoenjana miandry ny Fossa Junior amin'ny lalao miverina satria mila mitady isa 5 be zao raha manantena no tafiditra any amin'ny Lambondrona. Taranja basketball lovin'olo telo ny ekipan'ny Dream Team Sporting Club teo amin'ny Skady lehilahy sy ny ekipan'ny Mbitol ho an'ny Skady vehivavy no mibatany amboarina ny Challenge National ho an'ny taranja basketball lovin'olo telo na 3 contre 3. Ifanasinkajy, Finidy, Sitraka ary Loïc nandrafitra ny ekipan'ny DTSC ary Elina, Moril, Suzanne ary Toko kosa nandrafitra ny Mbitol. Tsiro avy hatrany nefa no voatana nandrafitra ny ekipa-pirenena malagasy. Ny anton'ity challenge ity moa zany dia ahafahantsika mamoaka équipe nationale présélection équipe nationale izay solotenantsika any amin'ny Jeux africains de la jeunesse any Alger amin'ny volana Jona any. Dia après an'ity zany dia hisy regroupement ho an'ireo voafidy mety handrafitra ny équipe nationale. Ankoatry ny amboara dia samy nahazo telo hetsy ariary avy ireo ekipa nalamangy ireo. Eo amin'ny taranja basket hatrany dia nanomboka omaly ny dingana farany na top 8 ho an'ny fedina amboaran'ny Flo. Ekipa valo no hiatrika izany eo amin'ny Skady lehilahy izay nitsinjaraina ho vondrona roa ary ekipa 5 kosa amin'ny Skady vehivavy. Isan'ny vokatra ny songadiny omaly ny nanamontsana ny SPBC Boeny any Tamifamoromani tamin'isa mavesatra 27 Skady vehivavy. Teo amin'ny Skady lehilahy indray izay arantsika an-tsara nalaona Mbitol sy ny GNPC. Tamin'isa tery dia tery eny amin'ny 20 no tena 20 no nivoana Mbitol ho mpandresy tamin'izany. Ny toy androany ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao ny dinga fanitsana vao iroso amin'ny ampahefadalina ny Zoma minasadalina ny Sabotsy alofa marana ny Alahady ho avy izao. Laloza samy atao eny amin'ny lapan'ny fantanjahantena mamasina avokoa. Niova ho ireo mpilalao rugby eny amin'ny faritry Tanjombato indray no hitantany fikamanana masaky miampita. Fikamanana efa nisy ka nijoro mba hanampy ireo mpiarabelona aminy. Na ho soa na ho tsara fiarana dia manabe sy mampiseho zahay hoe ireo tanora ireo dia mety misy midonana am-pona, mety misy ny mety hoe taraiky zany amin'ny fiainana dia matazaina zareo amin'ny ataoko hoe fampandraisana andraikitra anazy amin'ny sehatra izay misy mety ho andro maso-pokony olona zareo amin'ny atandro sy ny alina manaitaitra amin'ny fiarahamonina mba mampahafantatra ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina anankiray dia milaza ny tompony andraikitra toy ny gendarmerie na amin'ny polisy ary ireo lehibe an'ireo raha ohatra misy zavatra endrika toetra tsy mamofady hitandry zareo. Ankoatra dia karakara fananana rugby izay toanan'ny Team Bertin ny fikamanana masaky miampita ka nasana ireo kluba andray anjara amin'izany efa nisokatra amin'ny fisoratanarana. Misy karazany telo ny sakafo ilain'ny vatan'olombelona eo amin'ny fitombony na ny habeny na ny tanjana. Voalohany amin'izany ny sakafo misy hery fanorenana na protéine toy ny hena, trondro, atody, soja ary ireo voamaina isan-karazany. Faharoa ny sakafo mitondra hery sy hafanana toy ny siramamy, ireo sakafo vita amin'ny lafarinina, paty, ovy, vary, menaka, indrindra fa ny azo avy amin'ny zava-maniry. Ary fahatelo, ny sakafo misy ny vitamina isan-karazany ary ny sira mineraly. Tena ilaina ihany koa ny mihinana voankazo sy ny legioma ary ny anamaitso.
misy karazany mila ampitomboana kosa izany ho an'ireo mpanao fanatanjahantena. Raha ohatra zany ka le hoe te hanabokona ozatra ampitombo'ny nofo zany no tena hanina dia manatombo kokoa zany a le misy an'le fanorenana le protéine zany. Zany hoe ny hena, ny trondro, ny atody, ny soja, ny voamaina manatombo kely kokoa zany reo. Ny nazana zany ny viande rouge moa zany tsy de tokony betsaka fa reo manatombo amin'izy telo reo zany. Ary ny raha ohatra indray le miazakazaka be le mila hery lavitrezaka be fotsiny ataon'le olona de manatombo kokoa le sakafo mitondra hery. Zany hoe ny vary, ny misy farinina, ny hanin-kotrana sy ny sisa any manatombo kokoa de ny zavatra misy menaka koa zany. Tsy toy ny olona tsotra ihany koa ny anireo mpanao fanatanjahantena izay manatombo eo amin'ny fatrany sy ny fahatetehany izay mety tonga ineny isan'andro mihitsy aza. Mazava hoazy fa 5 mpanao fanatanjahantena ny sigara, ny toka ary ireo masitsiky. Misy ihany koa nefa ireo mpanao fanatanjahantena sasany mihinana ireo karazana protéine sy hormone. Reny efa zavatra hafa mihitsy ndray zany mandranitra le hormone mampatanjaka ny olona zany le zavatra eny manaitra ny ozatra mampatanjaka ary mampatanjaka tokoa izy tena marina zany fa hoy hoe aleo foana zany mamonjy dokotera raha te hampiasa an'ireny satria misy foana zany fatran'ny fanafody zay tokony ho zakan'ny olona arakaraka ny lanja sy ny taona de ndreo mivadika zavatra hafa le izy. Misy koa ireo mpampiasa ireny drogue na fanafody manaitaitra ny hormone sy ozatra mampatanjaka ireny. Mila manatona mpitsabo ihany koa ireny olona ireny satria tsy mitovy ny olona na ny habeny na ny fahazarany na ny tanjany. Zay no tsara foana zany le amin'le effet secondaire ny fiantraikan'le izy ny tokony anatongana dokotera foana zany mba hitandremana sy hisorohana sy hanoro tsara fampiasana sy ny fatra amin'ny fanafody. Raha fehezina dia tsy misy afa-tsy ny fanatonana mpitsabo, indrindra fa ireo mpitsabo nianatra manokana ny tontolo fanatanjahantena sy sakafo na fanafody hohanina mahakasika izany no vaolana tsotra sy ahitam-bokatra tsara ho antsika mpanao fanatanjahantena na ireo maniry ny atanjaka na ho bokona ozatra. Izay ny fanazavana sy ny vaovao nentin'ny andro lalaina anatin'ny fanatanjahantena. Raha tsy misy ampina ianao mbola resaka fanatanjahantena ihany ny hoy ianao. Tsisy. Satria mahakasika ny hoe Fossa Junior sy ny fahafantarantsika an'izay Fossa Junior izay no fantaniana napetraka tao anatin'ny hoy ianao an'ity androany ity. Ina fahafantaranao an'izany Fossa Junior zany? Football club malagasy. Avy zany fiaviany zareo? Vany amin'ny faritra Boeny. Manao football malagasy mana-talenta zany, tanora mana-talenta. Tena zay zao tsy fantako izany Fossa Junior zany tena marina tsy de fantako mihitsy zany. Tena tsy mahalala. Mety mpanao inona zany? Tena tsy fantatro mihitsy. Mpanao baolina, ekipa mpanao baolina. Avy aiza ny fiaviany zareo? Nationalité sa tena tsy fantatro. Tsy fantatro. Fossa Junior, Junior aloha ankizy tanora fa trako ino dikan'le Fossa. Fossa Junior zany hoe tsy mpanao baolina. Mpanao baolina zany mpanao baolina eto Madagasikara. Avy aiza ny fiaviany zareo? Tena ino tsy fantatro, ohatra mba mahay fotsiny izy. Fossa Junior mpanao baolina fahafantarako anazy. Avy eto Antananarivo. Tena Fossa fahafantarako an'izany. Fossa Junior tsy fantako zany. Fossa Junior. Aha. Mpanao foot. Ekipa avy Majunga. Fossa Junior. Sambe tsy resaka baolina, sambe tsy Madagasikara ihany. Sanefa avy eto Antananarivo any zany. Mbola mitoy ihany mahafinaritra tena misy zao tiako tenena tsy fantako na manao sondage ihany ianareo any am-piarahamonina any fa anisany jeren'ny olona anty le JTT ny hoy ianao
tena ny olona manodididina anazy le ho ianao kosa aloha tena ahafantarany hoe ohatrotry ny ahoana ny fahalalana kapobeany sika malagasy io fa de ny mpanao baolina eto amintsika avy de betsaka ny tsy mahafantatra indrisy ary mahafinaritra ihany nefa fa le vehivavy teo nahavoavaly kokoa an'le izy hoe marimarina manakaiky ny marina kokoa ny azy le raha voalohany koa zany manakaiky ny marina de tena marina mihitsy moa zany Fossa Junior de mpanao baolina ekipa na mpanao baolina amin'ny division voalohany eto Madagasikara eto ary miatrika lalao iraisam-pirenena izy amin'izao fotoana izao amin'ny lalao iraisam-pirenena ho an'ny tompony amboaran'ny Afrika satria ny tompon-daka de kinapo sa sport raha tsy diso fa ny fosa de anarana biby malaza eto amintsika eto ary misy t-shirt misy fosa am'izao mba iadiana tsy hoe iadiana mba ho parodian'ilay Puma marque hoe Puma satria mitovy reo ny fosa de tena gasy mihitsy tsy Madagasikara insisy aloha ny anarany fa ny non scientifique ny fosa mialatsiny ary mpampianatra isany raha ohatra ka sanatrika diso siry mpianatra namana cryptoprocta ferox ny anaran'ny fosa ny non scientifique fa misy non scientifique na biby anankiray eto Madagasikara hoe fosa io tsy fosa fa na izay kary na izay jaboady fosa fa ny Fossa Junior de ekipa mpanao baolina zay engany mba hitsimbadika andrasa satria enina sy ray no faharesena azo dala tany Ghana tany fa ny tena nampalahelo anaty amin'ilay izy sady nataitra na Fossa Junior no nitarika voalohany ke napiditra baolina voalohany de tratra ray sy ray de ary le bandy nijery an'le izy tena miteny logika be daholo le penalty anankitelo azon'le Ghanéenne tena logika tsisy hoe mitongilana ny arbitre zany fa de tena tratra ny totoafo fanafina totoafo fa na manao main zany na nanao tacle par derrière na nanao fihetsika tsy sportive loatra intsony hatramin'ny goal ary namela ny olo tany goal-ny Fossa Junior zany rehetrarehetra zany ampiresenantsika hoe mba harao re le actualité indrindra moa fa ho an'ny tanora actualité sportive mba harao ihany ary de inona fa efa voaresaka teo ihany koa tanatin'ny de sport ny Fossa Junior efa fantatsika izy zany zao manomboka zao SOS zazalakely roa taona izay misy mivony teo amin'ny tarehany izay no mila vonjy ho an'ity androany ity mila fandidiana maika izy satria miomby hatrany izay aretin'izay ary dia Pierre Razafindramanana sy Doudou Rajarinjato no niresadresaka tamin-dreniny. Voateraka ity zazalakely ity dia efa narary tahaka izao hémangiome infantile no mahazo azy hono nambarany mpitsabo. Miamitombo manaraka ny vatany io aretiny io raha araka ny fanazavany dreniny hatrany ity aseho antsika amin'ny sary ity no ny antomboany de resaka lalandra le izy triny lalandra velona be misy lalandra mamelona be zany de mahatonga anazy mampivoto otriny io efa nandalo scanner betsabetsaka izay tsy nitsahany vidy fanafody izy ireo araka izany mba ampianany mivonto io tsy maharaka intsony ny entimanany ireo ray aman-dreniny antony anaovana izao antsoavo amintsika malala-tanana izao. Izy tsy maintsy mandalo fandidiana de raha toa koa ka sanatria tsy viteto le izy de tsy maintsy mandeha any ivelany izay de izay ny tena angatanay fanampiana. Miandry izay fanampiana izay ity zazalakely ity vao afaka miroso amin'ny fandidiana farafahatarany amin'ny volana amboniny. Tiana misaotra ny nareo Pierre sy namany zany nanao ny fanadidina fa ity amba zavatra mba tiako anaovana télé-réalité raha ohatra ka mety tena tsy pety fotsiny izy ity andaranga anaovana télé-réalité ny fitsaboana ty sofoko ty de andao ratsika mijery mihitsy hoe ahoana fomba fandidina ty tsy ataoko ny anarana izy tony na inana anarany tony andao de davitsika de jerena mihitsy ny docteur zay rovina fotoana malaza ohatrino zao tsy mahambola koa manaovana SOS fa nanao tsy mitombo fa mijanona tamin'izao de ohatrany nisy mitombo kely izy de ohatrany tsy mitombo de tsy haiko tsony mihitsy izy am'izao fa de io izy io zao fa izy raha ny fahalalako azy tsy mila fandidina ny velany fa eto anatiny de vita de hitantsika io aloha fa andao atao télé-réalité mihitsy de arahanareo mihitsy ny évolution lizy tonga avany caméra manara-maso fa tsy olana zany iresaka hafa kely sika fampianarana atao hoe mety hoe hafakely na maromana kokoa somary vaovao ihany eo amin'ny finoana silamo ity horesahana ity satria sekoly iray no manome fiofanana an'ireo mpitarika fivavahana silamo izy ireo izay eritreretin'izy ireo hoe tokony hanome aim-panahany ireo olona ao anatin'ny moské mandritry ny fivavahana.
ity no fianarana mihira ataon'ireo olona manana andraikitra amin'ny fampandehanana fivavahana any amin'ny moské. Napetraka ny sekoly mba entina hanatsarana ny aim-panan'ireo mpino silamo manatanteraka vondrom-bavaka. À la mode tunisienne. Tahaka ity lehilahy iray ity, eo ambanin'ny masony mpampiofana izy no miantsony amin'ny vavaka. Eto amin'ity sekoly eto Tunisie ity dia folo izy ireo no manaraka fiofanana. Misy feo somary tsindrina mafy amin'ny tunisiana indrindra amin'ireo hira lavalava. Tsy hita ny Moyen-Orient izany. مثلا يعمل أكثر التصاق مثلا. Ho an'ny ministera tunisiana misana ny raharam-pinoana tanjona ny sin'ny fivavahana silamo tony sady mahafinaritra. Ny tunisiana zany somary ohatrany hoe personnalisé ny angamba zany anatin'ilay izy satria raha ny fahalalako azy efa misy fampianarana ihany izy iny fa tsy de hoe tonga de manaonao fahatany an'iny daholo ny rehetrarehetra fa na gasy io na arabo io na afrikana io de manao an'iny Allah akbar iny daholo zareo rehefa miakatra eo ambonin'ny minare le tilikambo iny moezina ny olona miakatra eo ambony minare iny de le miantso ny Allah akbar amin'ny voalohany tsy maintsy zay foana miantso zany Andriamanitra dia Andriamanitra mahery sa Andriamanitra omemboninahitra Andriamanitra ny tena lehibe indrindra raha tsy diso ohatrohatr'izay ny tena dikan'ilay izy fa io zavatra ianarana iny raha inotsika tsara hiraina ilay antso manao tena rabo tsy haiko ny zavatra teny ohatrohatran'izay le izy rehefa miaino nareo any amin'ny fandehanana any amin'ny Majanga sy Tomasina sy Diego iny tena betsaka azy vohipeny koa misy tadidio fa mitovy ny fomba satria tilikambo ho an'ny kristianina lakinosy no mpanenoana hiatsona ny mpivavaka de 622 tonga i Mahometa nitondra ny mpivavahana silamo dia niakatra ao ambonin'ny tilikambo natsona hoe minare indray ny moezina de miantso amin'ny alalan'ny vava taterina moa izy lasa ohatrany efa asina haut-parleur mihitsy lasa efa numérika mihitsy le izy amin'izao fotoana zao dia mitovy ny fomba mampanao ny hira tadidio fa ny hira ny antso atao am-bavaka any am-piangonana de hira raha ohatra ka mivavaka any amin'ny katolika tsy fantako ny fomba mampanao any protestant fa any amin'ny katolika de mihira ny vavaka atao ampatsika mianakavy any ny tompo io tsy mily zay foa ny feo fa tsy afaka mitenena hoe ombatsika mianakavy any ny tompo tsy afaka mizesta am'izany mopera fa tsy maintsy ombatsika mianakavy any ny tompo de ny valy tsy maintsy hoe ho tateraka tokoa any izany asandrato ary ny fo efa ny ay ny mpino any amin'ny katolika daholo satria ira io ary ianarana tsy enjely ianarana io ka mahagaga anao hoe ianarana ny endrarao ny tunisiana ny tiany hovaina hafahafa kely fa raha ny tokony izy mianatra an'io daholo na ny aty Afrika na ny aty Madagasikara na ery zao tontolo zao mitovy saotra anao ary resaka ny toetry ny andro sika toetry ny andro izay manomboka androany dia avy amin'ny météo Madagasikara no azahoantsika nyreto vaovao ireto ary dia hitantsika izao any avy any amin'ny faritra avaratra ny misy tehaka sy mikompatanana mihitsy ny amin'izany satria efa ela mihitsy zareo ny te hiara-asa amin'ny JT hoe mateneny ny amin'ny JT ampiseho ny zavatra io satria zahay dia manome any tena antsika malagasy mihitsy ary dia efa reny hitantsika ireny ny fandimy teo ny faritra avaratra no tena misy ny orana malefaka aloha ny orana ho andrampitso ny faritra akoatr'izay hitantsika somary fandimby eo ihany angamba ny faritra rehetra misy anareo amin'ny ankapobeny dia rahona sy ny masoandro no tena ifandimby itony hitantsika teo ny orana malefaka ny faritra Sava sy Diana manomboka maraina io hatramin'ny hariva mbola isan'izay orana izay avokoa ary ny tena faritra hafana dia mbola ny any amin'ny faritra Androy raha izay no hitantsika eto telo amin'ny 30 degré Celsius anisan'ny mafana ny any amin'ny faritra Boeny ihany koa dia misy an'izay maripana ambony dia ambony izay menabe ihany koa telo amin'ny 30 degré menabe ihany koa anisan'ny mafana ho an'izay rampitso izay mino fa dia samy nahita ny faritra misy azy avy sika rehetra 30 degré mihitsy iny hoe verenantsika Boeny no 5 amin'ny 30 degré Celsius marina izany fa ohatrany somary haingana loatra izy
Lefatsika moramora kely izy hoan'nyrampitso misadrakotsika manaraka an'izay maripana izay fa dia tahakin'iny zany no ahitatsika ny endriky ny météo manomboka izao atao anatin'ny Le JT avy amin'ny météo Madagasikara izay reny vaovao sy ny taremarika rehetra reny. Izay no azo ambara asa misy amarana anazy angamba tsy aritra ny tsetratsetra horesana hoe nampiakanjo anay zao ariva zao nampiakanjo anazy zany dia akanjo nomeny avy any amin'ny Chic by Fabiola zay olana hitany izy ity zany tamin'ny nanaovana azy tamin'ny herinandro zany akanjo ahoana koa dia akanjo tsy fanaovako misy akanjo karazana ohatran'izao fa zay rehetra izy tsara ihany le izy ka tsara mihitsy le izy ka efa rehetra no tendance amin'izao fotoana zao dia le akanjokanjo ohatrany hoe africaine zavatra reny le izy misy ho an'ny vehivavy misy ho an'ny lehilahy nisy publie reportage nandeha teto amintsika teto tamin'ny tapabolana tamin'ny ray volana taloha amin'ny Pâques dia Chic by Fabiola zany zay eritreretiko hoe tsy mampaninina koa ny nampidera azy atao amin'ny Le JT fa sady mpiara-miasa amin'ny Dumina ihany izy zavatra anankiray faharoa dia any à Paris amin'izao fotoana izao somary gaga nahita lista vaovao mitsidika any Paris MBS izy ty MBS teo zay no Mohamed Ben Salah kely izy ny mpanjaka zany ny filohan'zareo saodiana no tonga mitsidika any fa zavatra vision net seroa zany izy manao fiteteza-party io vision 2030 vision après pétrole satria mietrrehetra zao fa tsy hisy intsony ty pétrole ty atsoatsy pétrole atsika vao nisonitra androany dia tadidio fa zavatra ho lafo vidy ary ho sarobidy io pétrole io anoatra no volamena rehefa zao izy zao fa ampitahatahina amin'ny hoe or noir fa anoatra noho zany izy io rehefa aveo izy zareo tompony azy rehefa mijery hoe vision 2030 azonareo angamba nytiako lazaina zany iza nangala tahaka indray am'zay dia ory zareo saodiana kosa avy asanga veloma tompoko dia mirary so tompoko raha mipitso indray fotoana manaraka. Telma, Safidque numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT. Ankafiziny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 5 centilitatra. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Le JT. Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny Le JT. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Le JT rempli d'émotions. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop beau avec Le JT. Tiara, ni tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits.